Aza moa fa amin'ny voalohany herinandro ity no hameny heviny mikasika izay disadisa izay ny avy eo amin'ny fomba ofisialy zany ry zareo avy eo anivon'ny fédération. Ivadika amin'ny taranja hatolona indray sika nono. Ho an'izay taranja tolona izay dia mpiatroka Valmenada no nahazo fifanana avy amin'ny Confezes izay atsy amin'ny Maurice moa no anatanterahana azy ity. Omaly tolakandro no nanainga ny délégationna malagasy izay misy mpikambana 10. Mpiatroka eo amin'ny taranjatolona misy Valmenada miampy mpanazatra roa no niainga ho an'ny Maurice io tolakandro io hiatrika any staziny Confezes ny 20 ka hatramin'ny 17 oktobra ho avy izao. Fifanana izay voatokana ho an'ny sokajy zandriny 14 ka hatramin'ny 18 taona. Tanjona amin'izao fandehanana miofana izao ny anomanana sady ny fiadina ny tompotaka eran-tany sokajy zandriny izay atao any Chine ny taona 14 mandritra fandehanana any Maurice ihany koa no ampisehoany ny mpitolona malagasy ny fahaiza-manaony ka ahafahany miditra any amin'ny fitoeram-pifanana iraisam-pirenena. Marina fa efa nanomboka tamin'ny volana aprily no navolana ireto mpitolona ireto. Taoriny ny zava-bitany tsirairay tamin'izany no nahazon'ny teknisianina ny safidy ireo atleta andeha ahazo ity fifanana ity. Mazava loatra fa relève no andrasana hoasika malagasy satria manomana ny relève tanteraka ny eto anivon'ny taranjatolona 14 à 18 ans reo tsy ohatran'ny mahazatra zany hoe manomana ny Jeux olympiques des jeunes any Nanjing Chine amin'ny 2014 tsina dia efa miomana miaraka amin'izay koa zany eto anivon'ny fédération sy ny fédération internationale ary ny Confedjes. Araky ny hitanareo reo dia misy avy any amin'ny faritra reo maromaro misy avy ho Analamanga ihany koa ary efatra lahy efatra vavy izay noezahana momba izy izay équilibre zay ary braderie ihany koa ny atao any satria amidy ireo ankizy ireo zany zay tsara mba hiazo centre international de haut niveau any fila andrato ny fanomanantena ohatran'ny rehetrarehetra le zokony teo aloha reny. Ireto avy ary ny anarana izy ireo Valmenada anaraka izany fifanana zany. Eo amin'ny sikajy vehivavy ahitana ny Rasona tenaina Emma Patricia eo amin'ny latsaky ny 20 kilao, Rafanomezatsoa Tina Sonia latsaky ny 15 kilao, Rasendrasoa Aimé Julienne, Rary Malala Aline Tati. Eo amin'ny lehilahy kosa dia ahitana ny Razafimahova Maty Tina amin'ny latsaky ny 7 kilao, Rakotonena Aimé Mbolatina Joël latsaky ny 15 kilao, Tanjakarivo Ajamalala Ernins ary Randria Miarso Mitantso Samba Anso. Mpanazatra kosa dia ahitana ny Razafimahefa Jean Patrice sy Daniel Jean. Ny sabotsy tolakandro teo no nanolorana ny tapakila ho an'ireto délégationna malagasy reto izay niazo any Maurice.